Ry havako malala ao amin'ny tompo, mbola ho ampitomboana ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Volana vaovao isika, mibanjina lohahevitra vaovao indray manao hoe tany mafy ny finoana. Tany mafy ny finoana. Arak'izany, izay hitantsika misongadina amin'ity andro anio ity, araka ny mofinainantsika dia miteny amintsika manao hoe meteza ho fianarana tsara amin'ny finoana. Meteza ho ohatra tsara amin'ny finoana. Timoty 2:1, 7:10 hatramin'ny 8:20. Meteza ho ohatra tsara amin'ny finoana. Ny apôstôly Paoly raha nisarika ny sainy Timoty zanany ara-panahy dia te hampita ny maha ohatra ny finoana azy amin'ny maha apôstôly azy. Apôstôly ohatra sy fianarana ho an'ny mino. Ary izany koa no tiany ampitaina ho an'ny Timoty zanany ara-panahy. Ilay ohatra tsara izay tena tiany ho tehirizina eto dia ilay ohatra tsara izay ambara fa fanomezam-pahasoavana nomen'ny Tompo tamin'ny fametrahany fanahy masina tanana. Izany hoe ny fifidianan'ny fanahy masina azy mihitsy amin'ny maha mpanompon'Andriamanitra azy. Ny fotoana izay nanokanana azy tamin'ny asa masina izay nifidianan'ny Tompo azy no ampirisihana mba ho tehiriziny tsara izany. Asaina mitahiry tsara izany fotoana izany Timoty, satria ihany mantsy misy ireo ohatra ratsy tonga tsy azo alain-tahaka amin'ny finoana. Tantarain'i Paoly eto ohatra i Filego sy Hermogena, hoy izy hoe efa nahafoy azy rehetra any izy, isan'ireny Filego sy Hermogena. Fa hetsakilan'izay kosa dia misy ohatra tsara amin'ny finoana, tsara alain-tahaka, Onesiforosy, izay mpiara-mifatotra tamin'i Paoly, izay tena tonga reharehany ny azo fijaliany mihitsy aza satria niara nitondra izay mavesatra taminy. Niara nihinana ny manta sy ny masaka taminy izany, ary nanompo azy tany amin'ny figadrana mihitsy aza. Tsy niala raha tonga ny hazo fijaliana. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, isika mpanompon'Andriamanitra rehetra, samy nantsoin'Andriamanitra araka ny fanomezam-pahasoava sy ny sokajiny avy. Misy nantsona ho mpitandrina. Tsarovo ny fotoana izay nanokanana na ho mpitandrina ary tehirizy tsara izany fanomezam-pahasoavana efa nomen'ny Tompo anao izany. Misy ny nantsona ho mpiandry, tehirizy tsara izay ary tsarovo tsara izay nanokanana anao ho mpiandry. Misy ny nantsona ho dekona, tsarovo ny fotoana izay nametraha tanana anao ka nandraisanao ny fanompoana sy ny hositra maha-dekona. Ary ny maro amintsika mpandray ny fanasan'ny Tompo, tsarovo ny fotoana izay nanokanana antsika ho mpandray fanasan'ny Tompo, fa izany no vavolombelon'ny finoantsika. Izany no tokony ho reharehantsika mandrakariva dia ny fanosorany fanahy masina antsika tamin'ny fotoana izay nandraisantsika ny hositra masina. Ho vaovao lalandava, ho voatahiry mandrakariva ao anatintsika izany fanomezam-pahasoavana izany dia ho tanteraka ny tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe fa tsy nomena fanahosa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, tano amin'ny finoana ary amin'ny fitiavana ao amin'ny Kristy Jesosy izay mariky ny teny tsy misy kilema, izay efa natolotra anao, izay efa noraisinao
tamin'ny fametrahan-tanan'ny elo olona. Dia ho hitanao fa hafana lalandava ny finoanao, ka tsy isan'izay mihemitra ho amin'ny fahaverezana ianao fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Dia ho n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Ry Jesosy Kristy Tompo, be voninahitra sy mpiandrondry lehibe, ianao izay efa niantso sy nifidy anay hatramin'ny voalohany, efa nahatonga anay hanana anjara amin'ny fanomponanao. Ianao Andriamanitra no efa nametra tanana anay ka nananay ny anjara fanompona samihafa araka ny fanomezam-pahasoavana, araka ny sokajiny avy. Ankehitriny izay dia maneho eto anatrehanao ny fahavononanay hiazona ny teny tsara izay nomenao, amin'ny mahiraky ny fanahy masina anay hitory ny teny tsara amin'ny anaranao Jesosy, eny amin'ny tany rehetra. Entinay mbavaka aminao izao volana vaovao diavinay izao, ho volana andaira-pitahiana, anambinanao Andriamanitra anay amin'ny zavatra rehetra. Tsinjovy sy jereo Andriamanitra ny momba anay rehetra. Arovy sy tantano zahay amin'ny zavatra rehetra izay efa nanirahanao anay. Ankehitriny izahay dia tafio amin'ny indrafonao, mba tsy hivilo amin'ny ankaviana ao amin'ny ankavanana, fa hialika eo ambany fahasoavanao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.